Ben distrika Ramatota le partry ny ponina misahana fahatratsinanana Ramatota le Anjirama fahatratsinanana Ramatota le kabinetra Vepanina ianareo tany rehetra tsy avakotra isritana araka laram-boninahitra misy anareo avy na civil na miaramila isika ben'ny tanàna rehetra tonga eto mba mangataka ben'ny tanàna rehetra zay tonga eto hitsangana dia menareo tehaka mafy be ben'ny tanàna. Raha ny hitako eto aloha zany dia 7 zareo ny eo marina sa tsy marina? Marina ny isaky sa diso? 9 5 ato ny anankiroa e dia ny ato 5 tsika misaotra ben'ny tanàna isany amin'ny fanotronareo ben'ny tanàna 5 no tonga eto androany manome voninahitra zao fiarahantsika eto hoe makasitraka makatena nareo ben'ny tanàna mahazo mipetraka amin'izay nareo tompoko azafady mora loatra le tehaka ben'ny tanàna menareo soranao tokolasy tompoko vavy isika ray aman-dreny apana ara-drazana zay tonga eto ihany koa dia omenanareo ny aja sy voninahitra fanandrify amin'izany isika vahoaka Brickaville zay tonga marobe isaorako erapo eran-tsaina satria raha tonga teto zahay fa tsy notrononareo dia ohatran'ny olona manao totondry amin'ny rivotra sady reraka ny tsy maresy zavatra telo sosina natongavana tia Brickaville androany. Voalohany dia nomeny ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana Republikan'ny Madagasikara Colonel Mikael Randrianirina groupe vaovao tsindriky tsara vaovao 625 KVA ny district amin'ny Brickaville ho setry ny fahatapatapahany herinaratra ny aina nyty district ety. Akoatr'izay dia isy ny fanamboarana ny lalana pavé 2 kilometatra latsaka avy ety an-tsena mipakany amin'ny farany any fampanantenana nataony PRRM ny filohan'ny fanavaozana Republikan'ny Madagasikara ny Colonel Mikael Randrianirina tamin'ny fandalovany taty tamin'ny rivodoza Gezany ny anamboarana pavé ny lalana io ho atombokitsika androany zany miazakazaka mamonjy antsika aty amin'izao fotoana zao ny ministry ny asa vaventy engeny mbola hotratrany eto am-pigabarina antsika fa raha tsy satrany dia ny tolakandrotsika no anao ny fanomboana an'izany miaraka aminy raha ny marina tokony miaraka amintsika eto izy amin'izao fotoana zao fa misy an'ireo mpiara-mombonatoko amintsika zay tsy maintsy ny raisiny tamin'ny valo maraina dia tsy afaka ny ainga maraina be zay avy any Antananarivo fa vao vita zay dia azakazadavany anazy avy any manenjika atsika tia Brickaville fitiavana zany mila tehaka be avy amintsika pony Brickaville. Ny fahatelo dia vary 3 tonne avy amin'ny ministeran'ny pony izay nandritra ny fandalovan'ny rivodozana ty amintsika dia izy no tale misahana ny raharaha ara-tsosialy teo anivony fiadidina ny fanavaozana Republika mahafantatra sy mahay loatra ny olana sedraitsika taty Brickaville tamin'ny rivodoza izy noho izany rehefa andresahana izy hoe manana olana antsika tia Brickaville satria no nitakatra ny rivodoza dia maro eo lalana zay tsy afaka noho izany mila fanampiana isika ahafahantsika sady misitraka sakafo no mahazo tompony amin'ny fampiasana ny lalana makany amintsika dia nomeny ny vary 3 tonne ho zaraina amina commune anankienina eto amintsika eto Brickaville sy ny manodidina zany ato anatin'ny district dia isaorantsika ny ministre ny ponina izay fanomezana vary 3 tonne zay. Ho azavaiko izy io zany reo tetika asa telo reo amin'izay ho azavaiko anareo hoe fa maninontsika tonga amin'izany. Voalohany mikasika ny jiro
saika nanao réveillon tao anaty maizina Brickaville tadidiko tsara tamin'ny farany taona. Nandeha ny grève nanapaka lalam-pirenena faharoa. Nampirehitra pneu. Faharoany. Aka zay maizina ka. Tombo avao hoe dia sasakalina zay andeha hanao oentsikilaintsy amin'ny andro maizina. Tsy mety. Za isin Solombavam-bahoaka nareo teto amin'ny distriktina Brickaville nefa amin'ny fotoana io efa mifampiresaka amin'ny Ramatoa Taliany Jirama hoe inona vahaolana mahatsika ny olona Brickaville io. Dia niteny tao amin'ny Jirama sy ny tao ministeran'ny Angovo hoe misy groupe de secours ao afaka mijentsika amin'ny Brickaville mazaka ny herinaratra Brickaville fa sehatry ny fitaterana sy ny fampiakarana sampidinana an'ilay izy eo ambony camion ny olana. Dia hoy zay tamin'izay ny antso ny Taliany Jirama hoe raha ohatra ka vitanareo ary manome groupy sy nitondra anazy any Brickaville raha ny fampiakarana an'ilay groupy eo ambonin'ilay camion ifanometanana aminao. Dia ny antso sika tamin'izany fotoana zany Taliany Général SMMC hoe mila an'izay mabata ny groupy fa i groupy farak'izay mavesatra satria taonina maromaro ampiakana anazy eo ambony camion fa hoentina any Brickaville zio. Nanome ny SMMC tafakatra le groupe. Embouteillage tsy fankahitana indray Tomasina. Ny antso ny tany party ny filaminam-bahoaka indray tsika hoe mba sivy pipapipa indray voan'le camion mba hampadikatra ny fandehanan'izy io avy etỳ Tamatavy fa say dia manao réveillon anaty maizina le Brickaville ry. Tavavoaka Tomasina le groupe tonga teto Brickaville nampidina anazy ambony tany ndray koa mbola ho dada hoany. Nahatsona anay zareo tao amin'ny établissement Galois ameo an'leny amin'izany ndray koa hibatany hidina ambony tany fa tsy zakana camion sinoa izy nanome ny établissement Galois io izy mipetraka tao io. Tonga ny 31 décembre nanao fety tanaty mazava nareo sa tsy tanaty mazava? Tanaty mazava ny nanaovana ny réveillon teto Brickaville noho izay ezaka rehetrarehetra natao zay. Tsara izy io fa nisy ondrikely. Inona ny ondrikelin'le groupe nalefantsika taty? Ama groupe de secours anazy raha mbola groupe mienina gasoil fa loza. Karaha ty ny aina Brickaville bankrupt zareo. Dia zay na tonga fitondram-panjakana hoe andao sinoana io fa amena groupe vaovao 625 kVA Brickaville satria ny filany Brickaville amin'ny tena hoe mampiasa jiro daholo tsika mianakavy. Tsisy tsy mampiasa jiro mbola tsy ampy 400 kVA avy ny jiro ilayntsika. Le tonga ao anefa 625 dikan'izay misy ambom-bava zany. Namena an'io tsika dikan'izany manaova échauffement le izy le anaran'le fokotany teo Ambohimanarivo fa ho avy tsy hoe loatra ny taratasy ny knapo zany momba an'izany. Satria mbola tsy lany le ao. Mbola ampy zaray. Tsy mahazo mihinandrenika nareo ta Brickaville monsieur le maire. Isaorantsika ny fitondram-panjakana zany fa fitiavana. Ary fahatsiarovana fa Brickaville dia tsy zanak'ala hafa. Napetraka io groupe io androany, manomboka androany zany nareo, efa tsy mampiasa an'le groupe le mihinana gasoil be intsony, fa io fatapera mitsitsy io no miasa ao. Ny rarina aminazy io dia ho zakany quota gasoil nareo aty Brickaville, ny hodonany mihoatra n'ilay 7 ora amin'ny 420 ora. Mbola mamafisina ny fangatana mba hazaka bebe kokoa noho izay izy, na tsy 420 ora amin'ny 420 ora aza fa mba ataontsika tsy lavitry ny fito ny valo. Ka lay groupe de secours Andriamatoa Solombavam-bahoaka, Andriamatoa Bentanàna miverina amin'ny tany ny jiosy averitsika any Tomasina satria mbola be da be ny faritra koa mila an'io. Io groupe namena anareo io tsy hoe groupe nendana tany amin'ny district hafa dia nafindra aty amin'ny district anareo, fa tena groupe vaovao fony sachet ary natolotra ho an'ny district amin'ny Brickaville. Raha mafimafy n'izay le tehaka hen'ny mpanolotra mety hiampray le groupe nareo. Mbola manao échauffement le groupe anankiray fa ohatra ka forme tsara izy dia tonga tsy hoe loatra ny taratasy ny knapo sakoa. Resaka herinaratra ihany ny resaka.
Tatara ny Sombahoaka teo hoe tamin'ny telo amby valopolo sy sivinjato sy arivo za tamin'izany mbola bitika mihitsy hoe mbola tena denina kely. Nefa nisy ny Andekaleka, nisy ny Lorendava, tena marina le teneniny a. Avy ety Andekaleka ny herinaratra mianga any Antsirabe izy no farany. Lavitra zany kilometra zany a, fa tsy hita ny Brickaville eto akaiky eto. Za aloha na tsy te médecine ary a, ohatra ny maha-médecine any satria ny olona nanao an'izany zanaka be tsy misaraka mihitsy. Ampiteny any fangivy etoko. Zanaka be tsy misaraka nanao ny Andekaleka, nafantatra an'izany izy. Nanina marika tsy nasiny aloha ny aminazy vao nitovana ny tary. Fa tsy nagnano izy. Ary n'olona tafarana andipenazy koa tsy niasa aloha. Izy zanaky ny faritra ary ma tsy mitodika makanika, ny olona tsy zanaky ny faritra koa ilainao andehanao marsy ariara ho any. Raha sitrapony ary dia ritiny mandeha any aminazy ndray le izy. Grave le zavatra misy. Zany zavatra zany a dia taratry ny tena hoe tsy hoe fitiavan-tena, fa tsy fitodiana ao amin'ny faritra izay isan'ny olana lehibe amintsika amin'izao fotoan'izao. Inona ny olana iainantsika amin'izao fotoan'izao? Ninona tapahantsika ty amin'ny faritra ty? Any Antananarivo tompony maka ny décision io. Marina sa tsy marina? Anao anazy antsika tamin'iny volana Ambatovy. Aty amintsika ty no anjalovan'ny peuple. Aty amintsika ty loarana le renan-kibon-tany. Misy raha mahasosy anazy ny Antananarivo any dia ozy miantona aloha io. Oui. Satria maninona ny fanapa-kevitra ty amintsika ty dia any Antananarivo ny raisiny. Mila firaisan-kina zany antsika zanaky ny faritra dia miteny hoe za tsy miteny ankalaony any. Fa miraisa ina atsika dia takitsika ny atsika. Tsika tsy mangataka ny an'olona, ny anareo tazomy anareo. Fa ny anay ariagno aminay. Marina sa tsy marina? Ka rehefa misy ohatran'io dia atsika mba mila mahay ny atsika koa. Avy ety Andekaleka marika jiro ny alaina. Brickaville tsy mahazo ninona fa 5 kilometatra vol d'ozoany nazana anazy zany hoe tsy manaraka arabe fa tonga dia manitsy 5 kilometatra dia fa tonga eto. Ny any Antananarivo 4 kilometatra miala eto mahazo. Ny 5 kilometatra miala eto tsy mahazo. Ho avy aminareo mpitantana zay a. Ho takinay marindrano aminareo mihitsy hoe asivy jiro avy any Andekaleka, Brickaville sy manodidina fa tsy mitovy fitsinjarana ny zavatra miainga avy ety an-tanàna. Za efa nao anazy iny. Manomboka atsika zay. Mangingika mihitsy lava-tsosinareo mandra-pisiny fa atao le izy zay za vao mijanona. Rehefa tsy vitako eto misy micro hafa koa naovako anazy. Niteny monsieur le maire teo. Misy passage à niveau izy a. Aty amintsika ihany koa io a. Lalam-by. Dia rehefa manangataka hoe atao manapaka eny lalana dia mandaly madaray. Nareo manko zatra grevy loatra ny mitondra fanjakana dia tsy mety. Tsika zany na zatra atsika teto Madagasikara raha ohatra ka mangataka zavatra tsotra dia tsy omena. Mbara manaova grevy tsara ma e. Malaky mihitsy le fanjakana mantsana ina ka ny ilainareo. Ka zay le fanavozana. Tsy mila miandry grevy tsika. Fa rehefa fantatra hoe rariny sy hitsiny dia aleo atao dia aleo omena. Zay mampiavaka an'ity fitantanan'ny président Mikaela Rajoelina ty a. Rehefa misy zavatra hoe ity ara-drariny ty mety dia efa madodo ny telefona hoe vepanina mbola tsy natao eny anga le izy. Izy kalma fotsiny nao fa ho avy tsika. Mikasika an'izay zany a nataony fangatahana izy iny. Fa izareo mihitsy nataoko na eno rehefa nangataka an'izay dia teno eo. Natsotsika ny tale général-ny Madaray. Lalam-by-pirenena zany. Hoe omeo autorisation ny fanaovana le passage à niveau. Dia nanaiky ny tale généraly a porofon'izany a izy mirahalahy reo a samby teo na eno ny valiny zany a fangatahana zany a ho ataotsika le izy zany a
Fefa nanaiky ny teo anivony tale général Madaray. Tsy mety ny mametraka foto-drafitrasa amin'ny herinaratra raha ohatra ka tsy misy lalana. Ny antony, raha misy fahasimbana le izy, dia tokony misy lalana ny mpiasan'ny JIRAMA mikojakoja anazy. Fa tsy hoe ary le mamoaka herinaratra dia mitety tanety miditra anaty ala ny mpiasan'ny JIRAMA miresaka migidro sy ny rajako hoe akory reka ato e. Fa asiana lalana mba haingakaingana koa amin'izay fotoana zay raha ohatra ka misy azo menjera manapaka an'le kabla dia mba vetivety dia voarina zay dia niresaka atsika hoe tsy maintsy ho ataotsika fangatahana matomboka. Za manko niampy anazy ho tonga aloha fa barana sy ny rabolina izy iny dia mbola taraiky ministry ny asa vaventy vao avy eo. Fa tsy maintsy tonga aminazy niany ny fangatahantsika Brickaville, ny anaovana lalana mampitohana andekaleka Brickaville. Raha tsy mandeha train tsika tsy tonga ny andekaleka. Ny train nefa avy any Antananarivo koa mibaiko anazy mbola tsy avy aty amintsika ty. Raha misy olona marary mbola telefona hoe alona re Antananarivo e, marary Zafindrakoto mila train. Vina zany vao tonga. Tsy maintsy lanjaitsika ihany aloha Zafindrakoto. Ka mila lalana tsika mampitohy an'io. Hoavy fangatahana matomboka amin'izay namanareo zay miady an'iny. Fa ministre asa vaventy eo ihany. Todika aminao amin'izay manko zay. Anao Zamandry, aminao raha tiany ihany. Mana le be faritra tsika, io isika tondrona fahita. Manana budget koa ny faritra, monsieur le chef de région. Raha mbola taratara ministère ny asa vaventy amin'ny fanamboarana le lalana andekaleka Brickaville. Efa ho avy aminao koa za hoe oh monsieur le CR azanina an'izany raha. Esa dia aty tsisy ahoara. Avy aminao koa zany za ka na dia mavita raha tsika hoe 10 km fotsiny. Andriamatola be mifaritra anombotsika le asa andekaleka Brickaville. Dia ataotsika vavasa matomboka be iny akaratsika any amin'ny tampony any hitanareo zay fananao io. Dia tohizo amin'izay le 40 km io dia tsika le 10 any. Ao manana CR mavitrika be tsika. Oy, tsy mandalo foana aminazy avy iny fa tonga dia efa ny amin'izany. Zay mikasika an'le resaka andekaleka mifandray amin'le resaka herinaratra. Fa maro ny zavatra nangatany be ny tanàna teo. Saika voabatany tety daholo ny ministère rehetra, ny ministère zao ka ny ministère zao, ministère ny fitaterana, ministère ny tonga tety daholo zay voaray reny zavatra rehetra reny Andriamatoa be ny tanàna. Fa araky ny fantanareo za mpanao lalàna fa tsy fahefana mpanatateraka manara-maso na izany aza nefa amin'ny mafilo lefitra misahana faritany Tomasina anazy dia amplificateur na fangatana zany za io. Raha ohatrohatra an'iny zany le son mivoaka mandalo ampli ohatran'ity bafla mivoaka tonga dia 30 000 volt mihitsy. Zay zany le asako ampli midoboka tsara le feo mivoaka ry. Ka mikasika le resaka JIRAMA teo tamin'ny mandako taloha zay manko efa indro député. Tamin'ny mandana teo aloha efa nidina taty Brickaville za fa tamin'izany avy za mbola tsy hainareo. Nandeha tao amin'ny sasy tao zay. Solombavambahoaka io ampolony zay tonga tao tao anatin'izany honorable Satra mahafantatra tsara an'izany izy tamin'izany fotoana zany izy solombavambahoaka nareo tamin'izay. Nandeha nakao zay resaka tamin'ny sasy. Fa nirifatra le tompona raikitra voalohany tao amin'ny sasy mahafatsy ny andry anay tao fa natatra. Hatramin'izao io Brickaville anara-tsy veriny hoe nisy JIRAMA tao. Vaovao ny ministre ny industrie efa niresaka an'izy zay Roland hoe manahoana le resaka JIRAMA. Dia isan'ny jereko izy le JIRAMA Brickaville. Monsieur le député ataotsika tonga atsika ty ny ministre industrie ivérifie an'io hoe atraiza ny azoko tiana atraiza ny tsy azoko tiana. Sao dia irima ory le izy ho anareo apetrako dia zao ty resaka ty.
Ny zavatra ataon'ny olona manko rehefa tsy miasa le orinasa dia alainy le tanin'le orinasa dia ampilenjare katsaka ampileny zavatra be dia nefa tsika mangataka velomy le sirama avety le sirama am'le taniny zay le irima ory sady hiteny aminareo rehefa aza lefana le sirama fa lasana le tany katsaka